Mafy niaritra ny raharaha tamin'ny taona 1770 ho ireo akanga sisa nanamborana tao anatin'ny tolona niady sy nanao ny aintsio zavatra izy ireo raha ny fijoroana vavolombelona nataonyity rangahy lehibe iray ity, rangahy lehibe iray izay mitantara fohifohy ary amin'ny ampahany ihany ny zavaniseho tamin'izany hoarantsika zany. Sedrany mafy agnatin'ny 2 taona tsy hitanao i masoandro agnaty ala milefa raha vao resy tosika. Taloha aloha miady de manafika ty Moramanga de mandositra miverina, de manafika andreny Maramila vazaha de mandositra koa de miverina. Taty afara nanao descente zareo, ohatra fotsiny zao ny Anglakato lalana 70 km avy Embarcadère, nisy Toby Maramila tao amin'ny kilomètre 15, misy Toby Maramila tao amin'ny kilomètre 19, misy Toby Maramila tao amin'ny 26, misy Toby Maramila Toby lehibe tao à Lakato commune, izay nikômandiny capitaine Crespin. Tsisy hevitra tsony ny andehanana ahazo arabe fa tsy maintsy anaty ala velona. Ny tao Lakato ny efa saika naharitra 3 taona dia nanaovan'ny mpanjana tany lalana mihitsy, nivakina lalana vaovao, nafahana mitondra fiadiana, nafahana manao ravitaillement le Maramila mipetraka Lakato, Maramila Sénégal. Tary capitaine Crespin vazaha io. Voatery nanao lalana de zay vao tafiditra tao. Fa tafiditra tao moa zareo de resy agnaty ala tsy digny foana magnalandro de ametaka fisazy arahany vodin-kakazo zareo. Mivoa fa vita ny ady zay tsy agnino tsony. Nefa rehefa tafavoaka tondra saina fotsy zany de rehefa hitan'jareo tanàna any moa ambonimbony zay, hitan'jareo mitsinjo avy ary zareo, maro zany zareo satria lasan'jareo le tanàna, maro zany zareo mahita ny le vahoaka mitondra saina. Tonga tsikelikely fa tsy tonga marobe fa sasa matavitra, sasa tsy hita, mitondra saina de mitefatefaky zareo, mitefatefaky zareo tafiditra. De nanaovan'jareo tragno angara lava be, de avy tam'izay ny violence de nitaizana daholo volombiavy io, sorana charbon, de tsy fantatra fa